Mampinombona ho aminareo hatrany ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Misaotra anao hatrany izay Tompo fa isa maraina tahaka an'izao dia avozinao ny famondramponao ho anay ary izany mbola mahavelona anay Tompo. Misaotra ny amin'ny fitiavanao ary isaorana indrindra ny amin'ny fandraisanao an-tanana ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, mbola toizantsika hatrany ny mandiny ny nentin'ireo baiboly voasoratra amin'ny teny malagasy nandikana n'ilay voambolana amin'ny teny grika hoe Eusebia, izay nadika ny frantsay hoe piété, ary amin'ny baiboly ampelantanantsika baiboly protestanta dia hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra. Andeha ny epistily pastoraly dia ny Timoty izay araka ny nambarako maly raha tadidinareo dia hoe misy 10 miverina 20 ao amin'ny Timoty voalohany, Timoty faharoa ary Titosy io Eusebia io zany. Ka ao amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andininy voalohany sy ny faharoa no ahitantsika an'izany, indrindra ny andininy faharoa. Ny andininy voalohany dia entanina ny kristianina mba hivavaka ho an'ny olona rehetra. Dia eo amin'ny andininy faharoa indray dia ny apôstôly Paoly moa izany nanoratra azy ity, dia resahana manokana ny mpanjaka sy izay rehetra manam-pahefana. Raha atao bango tokana izany dia ireo mpitondra rehetra eo amin'ny tany sy ny fanjakana. Ka hoy ary ny apôstôly Paoly amin'ny Timoty voalohany toko faharoa andininy faharoa vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana, hiainantsika miadana sy mandry fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamotinana. Mazava be ito ry havako ny tanjon'Andriamanitra ho an'ny vahoaka: miadana sy mandry fahalemana, mihinan-kanina, afaka mianatra, manana asa mahavelona, afaka mitsabo teny. Raha tsy resaka afa-tsy ireo isika dia ampiana an'ilay hoe tsy misy eo amin'ny fiainan'ny vahoaka ny tsy fandriam-pahalemana, ary foana eo amin'ny fiainan'ny vahoaka ilay teny hoe mandry tsy lavo loha na mandry andriranatsy. Tena tanjon'Andriamanitra ny fiadanana sy ny fandriam-pahalemana ho an'ny vahoakany. Izany no antony ivavahana ho amin'ny mpitondra mba ho mpiara-miasa amin'Andriamanitra izy ireo ahatanteraka an'izany. Ny vahoaka rehetra kosa dia hanana an'ireto toetra ireto ao anatin'izany tanjon'Andriamanitra izany. Voalohany, toe-panahy araka an'Andriamanitra, hoy ny baiboly protestanta, fanambarako teny am-piandohana io. Ny dikateny amboniny ekimenika eto Madagasikara na DM indray dia nandika azy hoe firaiketam-po tanteraka amin'Andriamanitra, ary ny fantsiana fahaenina dia nanao hoe fahatahorana n'Andriamanitra, ary ny baiboly masina katolika kosa dia nataony hoe fanajana n'Andriamanitra. Ny toe-panahy araka an'Andriamanitra izany dia izao hoe firaiketam-po tanteraka aminy. Io dia midika fa misy fifandraisana lalina eo amin'ny mpino tsirairay sy Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa Kristy ary eo ambany fitarihan'ny fanahy masina izany. Dia azo akambana ilay amin'ny teny malagasy farany iny hoe ny fantsiana fahaenina sy ny baiboly masina katolika azo akambana, satria hoe fahatahoran'Andriamanitra dia midika fanajana azy koa izany. Izany izany ilay atao hoe fametrahana an'Andriamanitra eo amin'ny toerany, fametrahana an'i Jesoa Kristy amin'ny mampamonjy azy eo amin'ny toerany, ary fametrahana amin'ny fanahy masina ihany koa amin'ny mampanavao sy mpanamasina azy antsika. Dia izay izany no fonosin'ireo ilay hoe toe-panahy araka an'Andriamanitra ireo, fifandraisana feno izany ary fametrahana ny Tompo eo amin'ny toerany. Faharoa, ny toetran'ny vahoakany dia izao: manana fahamotinana na koa hoe toetra mendrika. Azakivy ry havana ny mivavaka mba hantanteraka an'ireo fa amin'ny finoana ny inoantsika fa ho tanteraka eo amintsika izany ry havako. Mazotoa ary mivavaka ka ingany mba ho tanteraka amin'ny firenentsika sy ny vahoaka malagasy izany rehetra izany. Amen. Vavaka ary sika. Misaotra anao ary izay Tompo fa mbola misy hatrany ny fampatsiavanao ny tanjona tianao hiainanay, dia ny
fiadanana sy ny fandriampahalemana izay mifamatotra ihany koa izany. Noho izany dia mangatak'izay ary mba ho an'ireo mpitondra sy manam-pahefana rehetra dia ara-iasa aminao hahatanteraka an'izany, ary ny vahoaka rehetra kosa dia hanana ny toe-panahy araka anao Andriamanitra, ary indrindra hanana ny fahamasinana, ny fahamotinana ary ny toetra mendrika. Dia ireny haisangatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary havana ny fiadanana sy ny fandriampahalemana. Amen.